fanazavana momba ny tetikasa fifindramonina eny Akazobe kosa ny foloan'ny afary malagasy Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezatsoa ao anatin'ity fandetetina manaraka ity. Mahakasika ny resaka projet exoturbain moa zany tena hitondranay fanazavana androany ny tianay ampahafantarina dia efa miroso ny tetikasa ankehitriny efa maro ireo trano mitsangana eny amin'ny toerana ary tianay koa mampahafantatra fa amin'ny 7 novambra zao notokanana amin'ny fomba ofisialy izay ny lohateny moa zany dia ny hoe tetikasa fifindramonina tanàn-dehibe miady amin'ny fahantrano no heverina anatin'izany rehetra zany zany nitondra ireo zavatra rehetra manodidina ny projet ary eo ihany koa ilay tanàna vaovao misy fiarina izay antitra anterinay afary malagasy hoe no heverinay fa zava-dehibe iadina amin'izay fahantrana misy izay maro ireo nahazo tombotsoa ary eto izay dia mbola miantso ny rehetra fa ny fivoriana dia amin'ny 3 novambra zao ndray oratolakandro eo amin'ny 100 izay 7 novambra zay moa zany dia misy ny fiara iraisana izay miala eo amin'ny 100 makeny amin'ay PK 67 any Sonedanana dia antraterina ihany koa fa isy ny famononom-biarahana amin'io ary ireo mpikambana manontolo dia samy afaka mandray anjara ao anatiny. Ho an'ny rehetra moa zany izay mbola mila fanazavana fanampy mahakasika ty projet exoturbain dia misokatra ny larana tarby 033 17 743 98 sy ny 034 98 005 16 averiko indray mandeha ny 033 17 743 98 ny 034 98 00 5 16.